vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba nanisik ampunyang palay aminiran ravoravo ndray ny fokotsy ny fanahiko anio tafahona amitsika menakavy zay afahako mampianatra ny zavatra tokony ho takatsika sy ny ahaitsika mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra araka nefa ambarako ombenombeny dia miresaka mihitsy tsika am'izao fotoana izao ny hoe inona no fotom-pampianarana ara-baiboly ary miresaka tsika ireo sitrapon'Andriamanitra maro isan-karazany miresaka ny hoe inona ny atao ambany lalàna inona ny atao ambany fahasoavana efa tapabolana mahery tsika andresaka an'izay ary dia mahafaly ihany mbola manohy ny fampianarana zay tokony ho takatsika hatrany ndolo hivavaka tsika misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao misaotra noho ny fitahinao matoky efa ao anatin'ny fotoana iarahana eto anio dia andray zavatra lehibe avy aminao tokoa izay ary ampianatra anay zay zavatra tokony ho takatra sy hainay mihitsy ianao an'ny tompo malalako sokafo ny fonay ny sainay ny fanahinay ary andray izany fampianarana lehibe avy aminao zany misaotra tompo amen anio dia ny zavatra resatsika foana dia ny hoe lay tenin'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy toko 2:20 manao hoe zay marina oka mbola iamarina zay masina oka mbola iamasina atombotra ny farany zavatra rehetrarehetra hoy ny voalazan'ny baiboly atombotra akaiky ny andro fohy ny fotoana ko zay marina oka mbola iamarina ary zay masina oka mbola iamasina zay madio oka mbola iamadio ary zay mihitsy no kendretsika hikatsaka mandraikarivany fahamarinana ny fahamasinana ny fahadiovana ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra araka ny fanambarako ombenombeny dia Andriamanitra tsy manana lalàna namelohana atsika fa anisan'ny zavatra lehibe kosa atao anatin'ny baiboly dia ny hoe mikatsaka anao zay mahafaly an'Andriamanitra mikatsaka hitady izay ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra inona no ankasitrahana inona no mahafaly an'Andriamanitra li zany tsy hoe inona ny lalàna tsy zay na hoe ndao hitandrina lalàna tsy zay fa any amin'le hoe manao zay mahafaly an'Andriamanitra manao zay sitrapon'Andriamanitra manao zay ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra koa anio misy zavatra anankiray ngeza be zay tena tiako resana anareo mahakasika an'izany atao hoe sabata izany inona ny voalazan'ny baiboly mahakasika ny sabata manahoana ny sabata tokony ho tandremana ve ny sabata sinsisa iainga mihitsy tsika ato amin'ny Genesis toko voalohany no iaingatsika dia alalàna mahakasika ny hoe inona ny resak'Andriamanitra mahakasika an'izany sabata izany inona ny fahamarinana mahakasika an'izany Genesis toko voalohany andininy 1:3 dia hoy izy ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony arindro fa tsara indrindra izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany
Genesis toko faharoa andininy voalohany. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Eto amin'ity Genesis toko voalohany ity dia manambara ny 1:3 hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ry havana dia tsara daholy. Tsy nanao zavatra ratsy izany Andriamanitra. Ny zavatra noforonon'Andriamanitra dia zavatra tsara, tsara. Ary mitsindriny ny Baiboly hoe tsara indrindra izany. Tsara indrindra ny zavatra noforonony. Andriamanitra raha namorona ny omby dia tsara. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia tena tsara indrindra. Raha namorona ny hazo izy dia tena tsara. Raha namorona ny hazavana sy ny masoandro izy dia tena tsara. Ny zavatra izay nataon'Andriamanitra rehetrarehetra dia tena tsara, 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 tsara. Ary tsy nisy zavatra ratsy izany. Tsy nisy zavatra ratsy ny zavatra izay nataon'Andriamanitra fa tsara indrindra izany hozy izy mivolaza amin'ny Baiboly. Raha namorona ny kisoa ary Andriamanitra dia tsara, tsara ny kisoa, tsara ny voalavo, tsara daholo. Tsisy biby noforonon'Andriamanitra izany ka ratsy. Indraindray ny fitenin'ny olona dia miteny manao hoe manaonao foana ohatran'Andriamanitra manao ny voay. Tsy fiteny ry havana izany. Andriamanitra tsy nanaonao foana izany raha nanao ny voay. Misy ilana ny voay, misy ilana ny biby rehetra io dia misy ilana azy. Ary fantatr'Andriamanitra fa tsara izany, tsara. Miala tsiny amin'ny teny ity ohatrany hoe ny alika zao ohatra. Ny alika misy ilana ny alika. Natao hivovo amin'ny alina izy dia natao hivovo, natao izy tsy natao mpiandry tanàna. Ny anjelin'i Jehova ny mpiandry ny olona, ny anjelin'i Jehova ny mpiandry tanàna, ny anjelin'i Jehova miambina ny tanàna. Izay ny voalaza amin'ny Baiboly hoe raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana amin'ny mpiambina. Ny alika tsy natao hiambina fa ny alika kosa natao hivovo, natao karazana saony ery fanairana fotsiny hoe misy olona ao am-bavahady, misy olona any ambadiky ny tamboho, dia ny alika natao hivovo ohatra izany. Misy ilana azy daholo. Ny saka misy ilana azy. Ny saka natao anelingelina ny voalavo. Raha vao misy voalavo ao amin'ny tanàna, misy voalavo dia miambina tsara mihitsy ny saka ary tsy avelan'ny saka misy voalavo mikofokofoko izany ao an-trano. Izany ny ilana azy. Ary na ny voalavo koa raha misy ilana azy fa tsika ny tsy mahalala. Tsika ny tsy mahalala hoe atao inona moa izy fa misy ilana azy daholo. Noho izany ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara. Raha nanao ny andro voalohany amin'ny herinandro izy andro alahady dia tsara ny andro alahady. Andro voalohany amin'ny herinandro tsara. Ny andro faharoa tsara. Zany talata zany tsy talata girobaka zany. Ny talata dia tena andro tsara mihitsy fa tsisy andro na hoe andro mimpanompo sampy ny andro talata na andro ny zao ny talata. Non, tsisy talata ka girobaka zany ao anaty Baiboly fa andro tsara ny talata. Ny alarobia dia tena andro tsara fa tsisy an'izany alarobia tsy miverina zany. Ny fitenin'ny olona hoe ny alakamisy maty. Non, ny alakamisy tsy maty zany. Alakamisy tena andro tsara ary andro entina nimponan'Andriamanitra, hitedavana an'Andriamanitra. Afahana manao sitrapon'Andriamanitra ny andro alakamisy. Any amin'ny azomany olona vao hoe zoma mahafinaritra. Tsisy zoma mahafinaritra andry havana fa ny andro rehetra mahafinaritra daholy. Andro tsara daholy no nataon'Andriamanitra. Tsara ny andro rehetra. Izany hoe manomboka ny andro alahady, alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma dia andro tsara daholo ary tsara indrindra ozy voalaza amin'ny Baiboly. Tsisy andro ratsy zany raha noforonon'Andriamanitra. Fa saingytsika rehefa mijery eto amin'ny Genesis toko faharoa andininy voalohany dia hoy izy: dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Tsindriny tsara tamin'ny andro fahafito izy
dia vitan'Andriamanitra ny asa rehetra efa nataony ary dia nitsara tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Eo dia nitsindrin'ny baiboly fa tamin'ny andro fafito kosa dia nitsahatra amin'izay Andriamanitra nakaina amin'izay satria ny enina andro dia efa niasany eninandro namoronany an'izao tontolo izao, eninandro no namoronany an'ny tany izay rehetra eo aminy sy ny olombelona rehetrarehetra tao anatin'ny eninandro. Fa saingy rehefa tapitra kosa ny eninandro ozy izy ny voalazan'ny baiboly dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito, nitsahatra. Ary eto amin'ny Genesis 2:7 dia nitsindriny tsara. Ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Eo zao dia misy tsindrim-peo tsara voalazan'ny baiboly fa ny andro fafito kosa dia miavaka. Ny andro rehetra tsara daholo ary tsara indrindra, ny andro rehetra tena andro mahafinaritra, ary ny andro fafito koa dia tena andro tsara. Fa saingy ny mampiavaka azy dia voalazan'ny baiboly hoe notahian'Andriamanitra sy nohamasin'Andriamanitra ny andro fafito, notahina sy nohamasinina. Tsy nataon'Andriamanitra nitovy tamin'ny andro rehetrarehetra, nataon'Andriamanitra niavaka ary io andro anankiray andro fafito ihany, andro nitsaharan'Andriamanitra ihany no navahan'Andriamanitra ho hafa noho ny andro rehetrarehetra. Dia notahina sy nohamasinina satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany tanany rehetrarehetra, notahina sy nohamasinina. Tsy mitovy ny andro azoma, tsy mitovy ny andro alarobia sy ny talata, tsy mitovy ny andro alahady ny andro fafito, fa nisy zavatra notahina nataon'Andriamanitra manokana teo dia notahiny sy nohamasinina. Andriamanitra tsy nametraka lalàna hoe tandremo ny sabata. Andriamanitra tsy nametraka lalàna hoe tsy maintsy mivavaka nareo rehefa sabata, tsy zany. Fa ny zavatra nyteneniny fotsiny kosa aloha dia hoe notahiny sy nohamasinina. Ny inona ny dikany hoe notahina sy nohamasinina? Iverenantsika ilay Exodus 2:20 izay efa novakitsika teto tamin'ny faraparany iny, eto amin'ny Exodus 2:20 satria mianatra isika dia tiako ianao tena andraika isy telo mihitsy ary diniantsika mihitsy hoe taiza daholo lay zavatra nataon'Andriamanitra. Rehefa mijery le Genesis 2:2 teo ianao le hoe notahina sy nohamasinina lay andro fafito dia tsara ny manamarika fa mbola tsisy jiosy tamin'izany, mbola tsisy jiosy, tsy mbola nisy taranaki Abrahama, tsy mbola nisy Mosesy tamin'izany, tsy mbola nisy zanak'Israely nomena lalàna tamin'izany, tsy mbola nisy adventista tamin'izany, tsy mbola nisy judaisme tamin'izany, tsy mbola nisy vaony oloko tamin'izany, fa vao noforoniny ny tany sy ny lanitra ary vao iadama sy Eva, vao iadama sy Eva no noforon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, vao iadama sy Eva no noforoniny. Ary tsy misy resaka hoe fitandremana sabata, fa tany Andriamanitra tany am-piandohana fotsiny, vao nanomboka dia efa nametraka fepetra, vao nanomboka dia efa nametraka fanavahana, moa ny tena marina fanavahana hoe ity andro fafito ity dia notahina sy namasinina. Dia ny ho amin'izany hoe mbola tsisy jiosy tamin'izany. Zany manko ny adihevitry ny olona indraindray, fanga adventiste, fanga jiosy, fanga judaisme, fanga non, mbola tsisy jiosy tamin'ny namoronana ny Adama sy Eva, fa mbola lalàna prinsipa famoronana izao tontolo izao mihitsy. Ny prinsipa napetraka Andriamanitra namoronana izao tontolo izao dia nisy andro anankiray nitsaharana, ary io andro anankiray nitsaharana io dia notahina sy nohamasinina. Andro fafito izy aloha mbola tsy nametraka kosa hoe andro sabotsy na alahady, tsy nametraka an'izay ny baiboly, fa andro fafito fotsiny ozy izy. Ny voalazan'ny baiboly eo dia andro fafito. Ny dikan'izay zany ao anatin'ny herinandro
dia misy andro tsy mitovy amin'ny andro rehetra. Zay makokoa anisan'ny fitenin'ny olona, rehefa andro dia mitovy daholo dia ho jerentsika moa zany rehefa tonga hatrany amin'ny testamenta vaovao satria ty fampianarantsika ty idona hatrany amin'ny testamenta vaovao, fa zany anisan'ny adevitry ny olona mitovy daholo rehefa andro rehetra, tsy misy andro miavaka zany. Mety foana zay anaovanao sabaty dia fitenitsika zay, dia fihetsepontsika zay, fihetsepontsika no miteny an'izany, fa tsy ao anaty baiboly zany hoe mitovy daholo zany ny andro rehetra. Ny pasteuratsika mety afaka mampianatra an'izany, fiangonantsika ny mampianatra an'izany ny hoe mitovy daholo fa tsisy an'izany andro hafo zany. Non, ny Genesis toko faharotany amin'ny famoronana dia efa nametraka fa ny andro fafito dia notahina sy nohamasinina, ary tsy mitovy amin'ny andro rehetra. Ny andro rehetra tsara, tsisy andro mibibidia zany. Zay dia mariako zay, tsy misy an'izany andro mibibidia zany, tsy misy an'izany andro ny any katolika sy ny andro masondro zany, tsisy fa mitovy daholo, andro nomena andro tsara daholo io, fa ny miavaka fotsiny dia ny andro fafito ny miavaka dia notahina sy nohamasinina voalazan'ny baiboly. Eto amin'ny Exodus toko 20 ary dia hojerentsika hoe inona le notahina sy nohamasinina dia ahoana le fanamasinana azy, dia inona ny zavatra tokony atao. Exodus toko 20 andininy 9: mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa zabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Koa aza manao raraha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ankizy vavinao, na ny biby fiopinao na ny vahininao zay tafiditra ao am-bavadinao, fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito, izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Averiko indray mandeha tsara. Ny baiboly eto dia tsy miteny hoe tsy hoe mandidy hoe manahoana mikasika ny sabata hoe aza tsy mahatsiaro ny sabata nareo, fa zao no tenenina mahatsiarova ny andro sabata, mahatsiarova ny andro sabata. Zany hoe izy tsy dia tena nandidy ianao be hoe manahoana, fa mahatsiarova ozy izy. Dia amin'ny 9:7 amin'izay izy dia ozy izy enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetrarehetra. Eto zao dia ozy izy amin'ny 9:10, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Io zao vao mena anarana le andro fafito, no mena anarana hoe sabata. Mbola tsy nitenenina akory ary izy hoe sabotsy fa nomeny anarana fotsiny aloha hoe sabata. Sabata tao amin'ny Genesis toko 2 izy dia nitenenin'Andriamanitra fotsiny hoe andro fafito, zay no nitenenin'Andriamanitra azy. Fa rehefa nanomboka teto amin'ny Exodus toko 20 amin'izay izy dia nomena anarana hoe sabata amin'izay izy, lasa hoe sabata ny Jehovah Andriamanitra izy ny 9:10, sabata ny Jehovah Andriamanitra ao no andro fafito. Ahoana le hoe manamasina, ahoana le hoe notahina le andro fafito sy no amasinina, dia ahoana le hoe manamasina. Averiko indray mandeha ny 9:10, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Koa aza manao raraha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiopinao na ny vahininao zay tafiditra am-bavahadinao, fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito, izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Eo zao dia mbola miverina indray le hoe izany no nitahian'i Jehovah, notahina ilay andro fafito, notahina ilay andro sabata, notahian'i Jehovah ozy izy ny andro sabata sy nanamasinany azy. Mbola naverina ihany. Dia ahoana amin'izay ilay hoe manamasina, dia ahoana ilay hoe tandrina ny andro sabata. Raha tany amin'ny testamenta taloha, raha tany amin'ny testamenta taloha no jerena, dia lalàna mihitsy lalàna, ary inona le atao amin'le lalàna, ary eo le hoe mitandrina.
fa mbola jerentsika moa zany any amin'ny testamenta vaovao fa mampianatra fotsiny de tiako ampaherezana anao hoe mareta tsara fa so de ny tenatenany eny ianao de tsy araka ao le fampianarana de ozy ianao hoe de ozy izy ianao hoe ay tena mitandrina ndray sa inona fa ny tany amin'ny testamenta taloha tompoko de tena mitandrina mihintsy zay le hoe manamasina ny andro sabata zay le hoe manamasina ny andro sabata de tena mitandrina ary le fitandremana azy de zao tsy mahazo manao rara tsy mahazo mamafatrano tsy mahazo makakitay tsy mahazo mampirehitrafo ary ny lalàna tamin'izany fotoana izany a dia vao manomboka maty masoandro ny fiandohan'ny andro mako zany raha ny baiboly no jerena ny fiandohan'ny andro rehefa mijeritsika ny Genesis toko voalohany de zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zany zay no vakitsika ny Genesis toko voalohany eo amin'ny andininy fahadimy ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina natao ny alina de nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zany eo amin'ny andininy fahavalo ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra de nisy ariva ary nisy maraina andro faharoa zany rehefa namorona ny andro Andriamanitra de ny ariva no voalohan'ny andro anankiray fa tsy maraina ny ariva itsika mako rehefa fitenitsika de hoe niposaka ny masoandro de rehefa miteny zao tsika manao hoe niposaka ny masoandro de ohatrany hoe andro hoany alatsinainy maraina de le hoe latsinainy maraina io le latsinainy amin'ny enina maraina iny mihitsy na midimy maraina na amin'ny 12 alina midina amin'ny 12 alina miakatra moa zany ary 12 miakatra hoe amin'ny 12 amin'ny 2 alina amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina iny ny atsika no mikonty zany hoe rehefa maraina ny andro ny atsika vao mikonty ny andro fa ny ao anaty baiboly tsy zay ariva nisy voalohany zany hoe vao maty ny masoandro de migadona ny andro anankiray tsy le hoe miposaka amin'ny masoandro zany no migadona ny andro ray fa le maty ny masoandro no migadona ny andro ray de nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zany de nisy ariva de nisy maraina andro faharoa zany de nisy ariva nisy maraina andro fahatelo zany ny fanisana andro ara-baiboly ny alina mandeha mialoha ny ariva mandeha mialoha zany hoe raha ohatra zao tsika zany hoe alakamisy de ny alakamisy no mikonty dia alarobia eo amin'ny amin'ny 5 sasany ariva eo lay alarobia ariva amin'ny 5 sasany iny zany no mikonty ny alakamisy zany hoe raha vao maty mihitsy ny masoandro ny alarobia iny de fa alakamisy de ny alakamisy zoma ndray raha vao maty masoandro le alakamisy iny de fa zoma zay zany no mikonty ka ny an'ny jiosy rehefa mitandrina nyity sabata ity izy dia vao maty masoandro mihitsy de fa tsisy mahazo manao rara tsisy mahazo mampiritrano tsy misy mahazo mamafatrano tsisy mampirehitrafo tsisy mahazo makany atsaha intsony zany ny fitandreman'izy ireo ny lalàna tamin'izany vanim-potoana izany ary mafy ny lalàna satria io lalàna ny didy 10 tamin'izany de nampiarahana ny lalàna ny fanamelohana tsy ndriko tsara ny tao amin'ny androny zanak'Israely zany a io lalàna ny didy 10 de nampiarahana amin'ny lalàna ny fanamelohana tsy mijanona fotsiny tamin'io lalàna ny didy 10 zany le izy hoe matsiarova ny andro sabata de aza manao raraha akory de aza mampirehitra tsy mijanona tamin'izay ny any zanak'Israely fa nisy lalàna ny fanamelohana nampiarahana azy hoe zao le lalàna ny fanamelohana zay tratra manao raraha amin'ny andro sabata de toraham-bato vonoina ho faty izay tratra mampirehitra afo izay tratra na de hoe manao didy tongotra mihoatra ny 2 kilometatra aza de tonga de misy fanamelohana miaraka amin'izay zany ary mafy be mihitsy ny lalàna jiosy tamin'izany mafy be ary hatramin'izao reo de na mbola mitandrina an'izany mihitsy tsy mahazo mivarotra tsy mahazo manao raraha tsy mahazo makany atsaha ary na de sanatry ny vava ary hoe misy maloto eo ampovoatrano
ka nysakana ohatra nanao maloto teo na ny chien de salon anao nanao maloto teo de tsy mahazo mamafa ny fa miandry ariva mihitsy miandry matomasoandro mihitsy ny sabata iny sabotsy iny vao manao rara ary tam'izany ary na de hoe anao ohatra hoe misy zazakely ohatra mila rano mafana fa marary de tsy mahazo mampirehatra afo mihitsy na marary ary ny zanaka hoe mila rano mafana de tsy mahazo mampirehatra afo zioga mihitsy zany tam'izany ary tena hoe fandrahonana sy tena hoe fanandevozana mihitsy le lalàna tam'izany fanandevozana na ohatra ary anao zany ohatra hoe marary ny zanaka ka mba hitady anany amin'ny pharmacie iny izy ty fanafody any amin'ny pharmacie ohatran'le tamin'ny anina mihitsy tamin'ny covid reny le hoe tsy mahazo mandehandeha tsy mahazo mivoaka ny trano tsy mahazo maninona fa de tena ohatrany mihitsy zany hoe tsy mahazo mandeha mihoatra ny 2 kilomètre ianao de tsisy mivarotra tsisy maninona fa de tonga de mipetraka tsy mahazo manao rara de makaina ao an-trano mipetraka ao an-trano mitsahatra ao an-trano zay ny ataon'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany de zany mihitsy zany ny lalàna nitranga teo anivon'ny zanak'Israely ary mandry raha-pahatonga an' Jesosy de tena hoe zay ny fiainan'izy ireo zay ny zavatra ny ainan'ireo zanak'Israely ireo rehefa tonga tao amin'ny andron'i Jesosy kosa satria dingadinganiko any ilay fampianarana de hojerentsika manao hoe inona no nitranga rehefa mijerentsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Matthieu toko 12 no tena nisy ady hevitra be mihitsy mitranga Matthieu toko 12 no anomboantsika azy manomboka eto amin'ny andininy aloha dingantsika aloha tonga de amin'ny andininy 19 andininy 20 de aveo verenatsika ny ten'Andriamanitra Matthieu toko 12 manomboka amin'ny andininy 17 ary noho miala teo Jesosy de niditra tao amin'ny sinagoga ary indro nisy lehilahy maty tanana teo ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy ary hoy izy iza moa no olona eo aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy ka hampiakatra azy ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona koa amin'izany mety ny manao soa amin'ny andro sabata de hoy izy tamin'ny raha lehilahy ainjiro ny tananao de nainjy ny tanany ka sitrana ho taky ny anankiray amen rehefa mijery an'io tantara io tsika dia ny zavatra nitranga eto toy izao tonga ato amin'ny testamenta vaovao amin'izay ary ny tantara zany de hoe manahoana ny sabata satria somary efa ndingantsika lavitra be zany io tantara io hoe reo zanak'Israely reo de nitandrina sabata reo de nitandrina didy 10 ny andro reo zany tena mafy be mihitsy le lalàna ny sabata hoe tsy mahazo manao rara tsy mahazo mandeha didy tongotra mihoatra ny 2 kilometatra tsy mahazo manao ninina mihitsy fa mitsahatra inona ny nataon'i Jesosy rehefa tonga ny sabata nomeny Jesosy lesona aloha voalohany indrindra hoe rehefa tonga ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy inona moa zany sinagoga zany sinagoga zany de toeram-pivavahana zany sinagoga zany de toerana fanompona an'Andriamanitra izany sinagoga izany de toerana fanaovana fanompo-pivavahan'ny jiosy zany hoe karazana fiangonana izany ny nalehany Jesosy kosa rehefa tonga tamin'ny andro taty amin'ny testamenta vaovao dia lasa izy nakany am-piangonana lasa izy nakany amin'ny sinagoga ary inona ny modely inona ny fitaratra inona ny lesona nomeny Jesosy tao anatin'ny sinagoga tao dia nisy lehilahy anankiray maty tanana ary eo amin'ny andininy 10 de zao nivakany tena arindro nisy lehilahy maty tanana teo
ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny masisitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy. Teo zany ny jiosy de nitadiny fomba inona no hiampangana an' Jesosy, inona no hevitra hiakuizena an' Jesosy eo anoloan'ny lalàna, satria ny lalàna ny Mosesy de hoe tsy mahazo manao raharaha, tsy mahazo mihetsiketsika mihitsy, tsy mahazo manao soa. Zany le lalàna tao amin'ny testamenta taloha, le fitandremana an'izany. Ary rehefa tonga Jesosy de ny fandrian'ireo doranga ozy izy fandriana, fa io le mpanasitrana, io le mpanafaka. Raha ny lalàna de tsy mahazo atao mihitsy ny manasitran'olona, satria asa zany, tsy azo atao ny mitsabolona, tsy azo atao ny ninina zany, tsisy ninina azo atao mihitsy. De ny fandrian'ireo mihitsy Jesosy hoe andao mihitsy ranga jerena, andao ry jerentsika io fa io miseho azy mitorotony teny rehefa sabotsy, miseho azy manasitrana, miseho azy manao soa, miseho azy manao zao, fa de am'izay hitatsika am'izay ny ampangatsika azy amin'ny lalàna ny Mosesy. De nahita an' Jesosy reo, de nahita ny lehilahy malemy maty tanana, de ozy reo mety ve Jesosy manasitrany lehilahy io amin'ny andro sabata, fa androany sabata? Navalan'i Jesosy azy. Zao navalan'i Jesosy. Nareo izy raha manana ondry latsaka ny akady rehefa sabotsy, rehefa sabata, de ahoana ozy izy avely anareo fotsiny ve? Sa tonga nareo de mitadiny fomba akana ny ondry io? De reo moa tsy nanakambara de ozy Jesosy tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ozy izy ny olona. Noho zany mety ny manao soa amin'ny andro sabata. De no teneniny le ranga injiro ny tananao sitrana niaraka tam'izay na inditsy le lehilahy sitrana ny tanana. Dia rehefa mijery tsika eto dia nitady ny fomba rehetrarehetra eo amin'ny 1:7 ary ny fariseo de lasa nivoaka ka niraisaina mba hahafaty azy. Niraisaina ny fariseo hoe io fa tratsatsika io ndao te davatsika fomba minona azy, fa io fa manao raharaha amin'ny andro sabata, io fa manasitran'olona amin'ny andro sabata, andao am'izay. Ny an'le jiosy zany, ny an'le mpitandrina lalàna zany. De mbola any amin'le hoe tsy mahazo manao raharaha, tsy mahazo mihoatra ny mandeha tongotra 2 kilometra, tsy mahazo manao ninina mipetraka makaina, tsy mahazo manao soa. Fa ndinganiny Jesosy zany tamin'ny testamenta vaovao, ndinganiny. Non, rehefa sabata ho Jesosy afaka manao soa olona, manasitrana olona, manao délivrance olona, afaka mitoroteny amin'ny olona. Izay zany rehefa zoitsika ny atao amin'ny testamenta vaovao ray manontolo ny zavatra nataon'i Jesosy, de nivavaka dia nanao délivrance, de nanasitrana, dia nanafaka ny olona tao anatin'ny fatotry ny démonie, nanafaka ny olona tao anatin'ny fatotry ny démonie. Rehefa mijery tsika toy an'io ihany atao amin'ny Marka 1 izay nitsindrin'ny Marka, ary rehefa ny zavatra anankiray moa rehefa voatsindrina boky anankiroa de tena hoe voasoratra tsara ato amin'ny Marka 1:20. Ary nakany Kapernaum Jesosy, ary no ny tamin'ny sabata de niditra atao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. De talanjona ny olona tamin'ny fampianarana, satria nampianatra azy tahaka ny manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora dalàna. Ary niaraka tamin'izay de nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo fanamaloto, ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe moa mifaninana kory izao sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ianao le masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanamaloto nampifanitsitsitona ny tenan'ilay marary de niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Amen. De gaga ny olona rehetra ka ny fanontany hoe manao ahoana re izao zavatra izao, fampianarana vaovao misy fahefana izao, fa ny fanamaloto aza nodidiny ka de manaky azy. Eo ndray izao de manambara ny tenan'Andriamanitra ny asa nataon'i Jesosy. Fa rehefa tonga ny sabata eo amin'ny 1:20 ary nakany Kapernaum izy, ary no tamin'ny andro sabata de niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra inona no nataon'i Jesosy rehefa sabata.
voalaza matetikety fa rehefa sabata izy de tsy hoe mandehandeha eny tontolo eny akory, tsy hoe nanasa lamba akory izy rehefa sabata, tsy hoe nitaingina soavaly izy rehefa sabata, tsy hoe nitsangatsangana teny amoron-dranomasina izy rehefa sabata, tsy hoe napiritrano izy rehefa sabata. Non, ny zavatra voalaza atao amin'ny testamenta vaovao de niditra tao amin'ny sinagoga izy ka nampianatra. Zany ny manambara ry havana fa tsy hoe nosoloany Jesosy akory ny sabata, tsy hoe novainy Jesosy akory ny sabata, fa rehefa tonga ny sabata de mbola nanamasina ihany Jesosy, nanaja ihany Jesosy fa ny fanajany azy de nakanesany tany am-piangonana. Tsy hoe nitsahatra fotsiny izy zany tsy nanao raharaha. Ny any jiosy mako ny tena lalànany de nitsahatra tsy nanao raharaha, zay ny tena lalànany. Tsy terena ny olona makany am-piangonana, tsy terena ny olona mivavaka fa rehefa mitsahatra fotsiny de efa ampy zay. Fa ny any Jesosy namelesony izy tato amin'ny testamenta vaovao. Fa rehefa tonga ny sabata de niditra tao amin'ny sinagoga izy de nalehany tao de nampianatra de nitory-teny ary gaga ny olona ny an'ny fampianarana, gaga ny olona ny an'ny fampianarana. Ny zavatra mitranga am'izao manko ry havana de ary ny zavatra misy zany de ohatrany hoe tsy niavin'ny olona mihitsy le sabata, hoe tsisy ilana an'izany tsony. Ary ny an'ny sasany ray moa de novay nahandro hafa, hoe nenay ny andro ny sabatanay izy tianay anaovana azy io fa mety aminay foana io. Fa ny baiboly aloha tsy miovy, ny sabatany Jesosy tsy novainy. Fa rehefa tonga ny sabata de tao amin'ny sinagoga izy de nampianatra izy de nanoro lalana izy de nanome lesona izy de nampianatra izy. Ary tsy vitany hoe nampianatra feo amin'ny 720 de ozy izy hoe ary niaraka tamin'izay de nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ary ka nanao hoe moa mifaninona akory izy asianao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao, fantary fa ianao lay masin'Andriamanitra. Ary Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoam. Ary ny fanahy maloto nampifanitsitona ny tenany, ny tenan'ilay marary de niantso tamin'ny feo mahery ka niala tao aminy. Halleloja. Rehefa mijery ny tantara io ianao de ny zavatra nataon'i Jesosy nanao délivrance, nandroka devoly, nandroka fanaratsy, nandroka ny demony. Le zany tsy any amin'le hoe zay no mahatonga na manindry foana ry havana, manindry foana any amin'le hoe tsy hainy amin'le hoe nitsangatsangana izy na nijery baolina izy na nampiady akola Jesosy rehefa sabotsy, rehefa sabata. Fa tao anatin'ny fiangonana ary nataony teo nanao délivrance, nanasitrana marary. Le ary amin'ny Matthieu toko voalohany izy le Matthieu voalohany vakitsika teo izy toko 12 de nanasitrana an'le lehilahy maty tanana. Fa eto indray de voalaza fa nandroka demony, nandroka demony tao amin'ny sinagoga. Zany no mahatonga antsika raha atao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo mbola tsy ndriky foana, tsika tsy mitandrina sabata izany fa mivavaka sabata. Ary ny atao rehefa sabata, i pasteur mitory teny de mampianatra de mandroka devoly, manao délivrance, de mpino kosa miainy fampianarana de mivavaka mandray ny fanahy masina. Ny atsika zany tsy any amin'le mitandritandrina zany fa mandeha mivavaka, miditra ao amin'ny sinagoga de mivavaka. Le mitandrina zany any amin'ny testamenta taloha de hoe zay tianao atao rehefa tonga ny sabata. Afaka mitsilailay ianao ao trano, afaka matoritory ianao, afaka makamaka iny amoron-dranomasina. Fa rehefa tsy mitany angady ianao de efa mety zay. Zay ny lalàna amin'ny testamenta taloha, zay le hoe mitandrina. Rehefa tsy mitany angady, rehefa tsy mampirehitra-afo ianao, rehefa tsy mamafa tokotany de efa mety, rehefa mitsahatra fotsiny ianao de efa mety na tsy makany am-piangonana re. Fa ny testamenta vaovao de zao nodinganiny Jesosy. Andao tsika ozy izy Jesosy ivavaka, andao anao délivrance, andao ivavaka ho amin'ny marary, andao hitory teny, ndao anompony tompo. Zay eto ry pasteur tena miteny amintsika, azo atao tsara
mivavaka tsika alahady tandremo ny alahady rehefa alahady ny fivavahanareo fa asy fotoam-bavaka sabotsy asy fotoam-bavaka sabotsy tontolo andro sy vo mifatihanina ny olona asy fotoam-bavaka lehibe tsy voatery hoe tandrina sabata ianao rehefa mivavaka sabotsy ohatrany trano fivavahana vaony oloko zao tsy mitandrina sabata zany fa mivavaka rehefa sabotsy inona le hoe tsy mitandrina inona zavatra tao afaka mandelina misy olona lazaiko anareo tsy avany vato ny olona avany vato avany ambodratrimo mamonjy fotoam-bavaka sabotsy mamonjy fotoam-bavaka sabotsy eny amin'ny temple de la foi bypass zany hoe mandeha tomobile mandritsy ny any amin'ny 15 km na 20 km akory ary ny lalàna amin'ny testamenta taloha nefany tsy mahazo mihoatra ny 2 km tsy mahazo mihoatra ny 2 km nefitsika mamonjy fotoam-bavaka reny mavita 20 km satria inona le atao tsika tsy miditra any amin'le mitandrina fa tsika mandeha mivavaka tsika manamasina an'Andriamanitra fa tsy manamasinandro tsy andriko tsara rehefa sabata ny atao dia tsy manamasina andro fa manamasina an'Andriamanitra manamasina an' Jesosy zany no mahatonga atsika ry havana raha tena sanatry tsy maintsy mividy dité ianao satria marara ny zanakao mety mamaimay ny zanakao tsy maintsy vidy dité dia andana mividy dité na andro sabata ary mividiana dité raha ohatra ka tsy maintsy misy maloto eo ampivoatrano sanatria kakahana saka na kakahana sain de salon andana fafao rehefa sabata ndana fafao satria tsika tsy manamasinandro mbola tsy ndriko tsara rehefa sabata le sabata mbola eo ihany fa tsy le andro intsony no amasinina fa Andriamanitra mihitsy no amasinitsika zay ny atao amin'ny testamenta vaovao ny testamenta taloha de le andro no amasinina le testamenta taloha de le andro mihitsy no ajaina fa rehefa atao amin'ny testamenta vaovao de tsy le andro intsony fa Andriamanitra mihitsy no ajainao amin'ny alalan'io andro averiko Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo mifanahy masina no ajainao amin'ny alalan'ny sabata zany hoe amin'ny andro sabata io raha misy zavatra tsy maintsy ataonao ka tena tsy maintsy ataonao de atao fa tsy maninona raha toa ianao ka tsy maintsy makany amin'ny hôpitaly rehefa sabata andana atao fa tsy maninona raha toa ianao ka tsy maintsy mampirehatra afo satria mila dité kely ny zanakao atao fa tsy maninona fa raha misy zavatra kosa azonao tsy atao azonao ialana ohatra sabata ve anao andeha hanao boule sabata ve anao andeha hanao baolina sabata ve anao andeha hampiady akola sabata ve anao andeha hividy body fotsy zany azo vidina zoma body fotsy zany azo vidina lakamisy fa zavatra tsy azonao ialana de ohatra hoe tsy maintsy mividy mofo dopaina kely fa le zanako tsy salamalama kely ka sabotsy maraina mividy mofo dopaina ho azy tsy maninona zany zay no mahatonga hitanareo zay no mahatonga n'le hoe olona tena mitandrina lalàna tena andeha vozon'le lalàna sy le olona eto ambavy fahasoavana ny zavatra nataon'i Jesosy zao nisy fotoana rehefa mijeritsika eo Matthieu 12 teo manomboka amin'ny 9 de nefa kitsika iverenatsika le Matthieu 12 sady maraparana ko azy ary tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tamimbary nandeha namaky ny tamimbary ozy izy tamin'ny andro sabata nandeha namaky tamimbary lalana nandehanana zany io ary nona ny mpianatra ka nanoto saloim-bary de nihinana fa no nahita izany ny fariseo de hoy izy taminy indro ny mpianatra ao manao zay tsy mety atao amin'ny andro sabata ary hoy izy taminy tsy mbola novakinareo va ny teny milaza zay nataon'i Davida raha nona izy mba amin'izay nanaraka azy fa niditra atao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseo izay mahadiso raha hanina na izay nanaraka azy afa-tsy mpisorona ihany ary tsy mbola novakinareo va ny ao amin'ny lalàna fa ny amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manatsiny ary de lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly
fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrapo ny sitraka fa tsy fanatitra latsadra dia tsy mba nanameloko any tsy manatsiny ianareo fa tompony sabata ny zanak'olona. Halleloia. Io zao dia jerenareo tsara fa tratrany tsy fidiny Jesosy, tratrany tsy fidiny Jesosy sy ny mpianatra nandeha namaky tamimbary ary lesona ho atsika io, lesona lehibe mihitsy. Namaky tamimbary andeha ho aizy, andeha ho any amin'ny sinagoga satria eo amin'ny andininy fasivy eo raha toizatsika io tantara io dia miditra amin'ilay andininy fasivy tsika dia hoe ary noho ny ala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga. Zany hoe andeha ho any amin'ny sinagoga izy, andeha ho any am-piangonana. Fa sangy izao izy andeha ho any am-piangonana ho any amin'ny sinagoga iny dia noana ny mpianatra eny an-dalana, noana dia rehefa noana ny mpianatra dia nanoto saloim-bary. Zay ny voalaza amin'ny baiboly eo, nanoto saloim-bary dia nihinana. Tsy haiko moa zany hoe ahoana moa zany hoe nivariny zareo ve zany tamin'izany tonga dia azo hohanina eno eo. Nanoto saloim-bary dia nihinana. Dia rehefa hitany fariseo zany dia hoe manahoana koa reo mpianatra reo, manao izay zavatra tsy mety amin'ny andro sabata. Manoto saloim-bary zalahy, hitany mihitsy izy nanoto saloim-bary teo dia avy eo no hohaniny zalahy le izy. Zay zavatra tsy tokony atao satria fandikana lalàna, fandikana sabata zany. Dia nohazavain'i Jesosy tsara mihitsy. Tsy mbola nivakina reo fa ozy izy ny tantaran'i Davida. Nisy fotoana manko rehefa mamaky tsika amin'ny testamenta taloha ao amin'ny tsy haiko any amin'ny bokin'ny Samuel voalohany angamba izay tantara izay raha tena marina. Samuel voalohany rehefa noana Davida mba mpanaraka azy noana tsisy sakafo fa noana dia niditra tao amin'ny tempoly izy dia nanontany mpisorona tao hoe mba mihinana ny sakafo ao dia hoe tsisy sakafo mihitsy ato fa ny mofo aseho no ato, nefa tsy mahazo mihinana an'io ny olona tsotra io mofo aseho io, ny mpisorona ihany no afaka mihinana an'io. Dia nitenen'i Davida teny etatelo mba hohanina dia nohaniny Davida ali satria efa tsy fidiny, tsy fidiny dia tsy maintsy nihinany Davida. Ary io no ohatra nataon'i Jesosy atao amin'ny testamenta vaovao hoe ohatra ny Jesosy rehefa zavatra tsy fidiny rahalahy tsy maninona. Rehefa zavatra tsy fidiny, tsy hoe isan'andro Davida dia nihinana an'le mofo aseho hoe ao indray misy mofo aseho indray etaty indray hohanina, dia etaty indray le hohanina dia lasa iny ny fihinana isan'andro mofo aseho. Non, izy nandeha nandositra tao anaty ady, izy tao anatina ady dia nona ny mpanaradia azy dia tsy maintsy io aloha ny misy dia io no hohaniny, efa tsy fidiny. Fa tsy hoe maraina atoandro hariva dia lasa fihinany Davida amin'izay fa zavatra tsy fidiny. Ary ohatr'izay koa reto mpianatra ireto, rehefa nanoto saloim-bary namaky tamimbary, zavatra tao anatiny tsy fidiny satria noana izy, fa tsy hoe isan'andro. Rehefa tonga amin'izay ny sabata dia isan'andro zay zalahy dia nijinja vary dia aseho any amin'ny fariseo sy mpanora-dalàna mihitsy zay rahalahy tsy mity alala zay sabata anareo any fa jinjaina hoe vary isaky ny sabata. Non, indray mandeha no voasoratra, indray mandeha no voasoratra, indray mandeha fa tsy hoe isan'andro isaky ny sabata satria zavatra tsy fidiny. Ary zay no mahatonga na manindry foana. Fa rehefa zavatra tsy azonao ialana ohatra, tena tsy maintsy alevina ny ray aman-dreninao masanatria maty ny fahafatesany moa tsy azontsika ialana. Ny totona sabotsy anefa le izy sabata moa zany ny filaza fa mbola tsy resaka sabotsy aloha, totona sabata ny fandevenana satria tsy maintsy alevina sabata io satria efa maimbo, efa ny dokotera miteny hoe tsy mahazo miandry aladitsony dia tsy maintsy alevinao io satria zavatra tsy fidiny. Ka rehefa zavatra tsy fidiny, satria ny zavatra kendrena tao amin'ny testamenta vaovao amafisiko ihany, tsy manamasina andro intsontsika fa manamasina an'Andriamanitra amin'ilay andro sabata. Manome voninahitra, tsy ilay sabata tsony zany nomena voninahitra fa Andriamanitra nomena voninahitra ao anatin'ilay andro sabata. Izay ny lalàna tao amin'ny testamenta vaovao, ka tsy mitandrina lalàna intsony, tsy mitandrina sabata fa mivavaka sabata. Zany akory tsy midika akory riavana malala zany hoe sady ivavaka sabata ianao dia sady manaroatra metsena no mananina. Fa rehefa misy zavatra tena hitanao hoe tsy fidiny dia azo atao foana ny manao zavatra manatanteraka zavatra anankiray rehefa hita hoe tsy azonao ialana.
ataoko fa mazava izay fampianarana izay alohandroany ho aby manaraka idirako lalindalana ny mahasamy hafa an'le hoe mitandrina sabata sy mivavaka sabata mitandrina lalàna sy olona manara-dalàna zany manko ny tena adihevitra be mihitsy amin'izao fotoana izao ny resaka ambany lalàna sy ambany fahasoavana tsy hain'ny olona manazava azy ny mitandrina andro sy ny hoe lasa iny izy ty mitandrina andro sy ny hoe mamivavaka mamivonaritra an'Andriamanitra ao anatina andro anankiray reo ndraindray ny mampisangoajy olona maro dia tsy maintsy azavaina amintsika nda hivavaka aloha tsika hisaotra ny tompo no izay fampianarana zay misaotra indrindra tompo no ny teninao no fampianarana nomenao matoky izay fa zany fampianarana zany dia taridalana nay alalana ny zavatra maro be indray alandraisana zavatra goavana indray ary hitahinao andreto vahoaka ireto taio izay tompo taio izay Jesosy taio izay Jesosy tena taio ary sakafo masom-panany mba tsy hodonto fa tena hoe alala zavatra be da be mahakasika ny famarinanao mahakasika ny sabata izany dia taio reto mpijery sy mpanaraka ny fandarany reto makasitraka tompo amen tompony hitantsika ary ampahery atsika menakavy a tsy ndriky foana moa zany hoe misabotsy ho avy izao dia mbola tsy miresaka lalàna itsika fa iresaka fanay masina andray ny fanay masina satria mialala ny fanay masina io ihany no mahatonga atsika ny vokatry ny fanahy dia fitiavana atonga atsika nampitiavana an'Andriamanitra ka lasa tsy ho zioga ireo na hoe tandremana zany ny lalàna reo tsy mila tandremana fa ny fanay masina no hery ho atsika dia mahatonga atsika mahavita mihoatra no izay takin'ny lalàna sabotsy ho avy izao manerina ny trano fivana vaony oloko no andraisantsika izay herin'Andriamanitra zay veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asy